miarabantsika mpanaraka ny fandarana saia lasy zao ny secrétaire général ny vondrona RMDM Ramatoa Olga Ramalashone no vahintsika atao anatin'ity fandarana ity izy raha teo koa moa sady mpikambana eo anivony atokotiko Madagasikara no mpikambana teo aloha teo anivony antenimierandoolona miarabanao Ramatoa secrétaire général tonga soa tamin'ny fandarana miarabanao Andriamatoa Joël ary miaraba ny mpiaino rehetra sy ny mpijery ny fahitalavitra koa amin'izao fotoana zao tsy afaka ny tsy resaka ny crise ny Covid isika Ramatoa secrétaire général ao anatin'ny firesahana andraraha-pirenena amin'izao fotoana izao teo anivony antenimierandoolona ianao teo aloha efa nisy resaka be mikasika ny fitantanana ny crise ara-pahasalamana io taminareo teo anivony antenimierandoolona amin'izao fotoana izao mbola tena ao anatin'ny crise ara-pahasalamana tanteraka Madagasikara ny fahitanao ny hivoatra ny raharaha tato anatin'ny fotoana vitsivitsy marina tokoa zany fa amin'izao fotoana zao ty raharaha Covid-19 ty no atao hoe malaza eran-tany tsy eto a Madagasikara ihany fa amin'ny firenena maro dia maro izay fantatsika fa mandripakolona tokoa ary atao hoe miteraka fahavoazana lehibe mihitsy ho an'ny firenena iray na amin'ny lafiny ara-tsosialy io na amin'ny lafiny ara-toekarena marina tokoa zany tamin'ny heritaona tamin'izahay mbola tao anivony antemierandoolona dia nanaraka akaiky ny fitantanana sy ny fomba fitantanana ity Covid-19 ty satria tamin'ireny vao nanomboka ny valanaretina dia heritaona mihitsy zao jery heritaona mihitsy izy zao dia niazakazaka avokoa ny olona rehetra nijery izay mahana ny olana ary ny fanjakana moa tamin'izay fotoan'izay koa dia nitady izay fanampiana azo atao rehetra nisy ny fanampian'ireo atao hoe mpanampy avy any ivelany ary nahazo vola be dia be tsy toko tsy foantsika tamin'izany kanefany nanao mihitsy izahay teo anivony antemierandoolona enquête parlementaire ny fomba nitantanana an'izany satria sady tsy mangarahara no tsy mandeha amin'ny tokony ho izy vokany raha ohatra izay tsy mandeha amin'ny tokony ho izy zay zao ny resantsika tsy mijery hoe ny fanjakana mijery lavitra hoe ny oxygène reny tena ilaina fa tsy ny fividianana an'ireny 4x4 reny ary amin'izao fotoana zao makaiza daholo reny 4x4 raha mividiana reny fa ny marara zany hoe entina amin'ny sarety zany ny zava-misy eto amintsika ka hoe misy ety ambolona dia efa miteny misy fitantanana tsy mahomby mihitsy ao anatin'ity fitantanana ny Covid-19 ty misy fepetra ohatrany hoe ny raisina mety hoe fa misy natsidika kely teo ihany misy fepetra maromaro raisina ao anatin'le fitantanana le hoe amehana ara-pahasalamana tatoato anisan'izany ohatra zao ny resaka hoe fomba fijery hoe inona fandarana azo atao inona fandarana tsy tokony atao mbola eo anatin'izay adevitra hoe mbola eny amin'ny fitsarana koa ny raharaha amin'izao fotoana zao iny zao ohatra anisany dia misy ihany koa ny fandraisana fepetra sasatsasany ohatrany hoe ny fanaovana ny fasany firaisam-po sy ny sisa ianao nipetraka teo hoe tsy ny oxygène nametraka ianao teo hoe tsy ny oxygène avy eo ohatra no lahara-pahamehana amin'ny ankapobeny ary ahoana le fitantanana fanentana ve le fepetra raisina sy le tena hoe amehana ara-pahasalamana tokony raisina amin'izao fotoana zao eto aloha dia mamela aneo hevitra kely Joël satria tamin'ny herinandro iny tokoa dia nisy fepetra no raisin'ny fanjakana amin'ny alalan'iny taratasy atao hoe interdécision interministérielle iny izay mitorotsotra zao fanampenam-bava tsy isin'ny resaka be manodidina nyity Covid-19 ty ary indrindrindrindra tsy anehoan'ny mpanohitra ny zava-misy marina satria betsaka ny zavatra tsy mazava sady tsy mangarahara ao anatin'ity fitantanan'ny Covid-19 ty azy le lazaiko teo dia nefany ny vahaolana hitan'ny mpitondra dia izay hoe fanafoana nareo adi-hevitra famelabelara-kevitra izay hitako hoe tena mahasoa satria avy amin'iny ange no ahitana vahaolana ny resaka famaly ny resaka ifanakalozana ny hevitry maro matara-davitra ireny no ahitana vahaolana amin'izao atao hoe crise izao kanefany mifanohitra amin'izay indray no raisin'ny fanjakana
ary raha izahay teo anivon'ny RMDM moa dia hitantsika fa naneho ny fanehoan-keviny tokoa ny filoha Makaravalomanana filohan'ny RMDM izay nanohitra izany fanapahan-kevitra tsy aradrarina izany sy tsy mandeha amin'iziny satria dia hita tsotro izao fa tsy fanomezana fahalalahana ho an'ny vahoaka malagasy aheno ny vaovao marina ary indrindrindra koa andray izay fepetra tandrifiny mahakasika an'izao Covid-19 zao dia hoy aho hoe diso lalana ihany ny fanjakana fa amin'ny fotoana krizy ohatr'izao ny tena ilaina ny atao hoe débat fifanakaloza-kevitra ary hitarihana ny olona hoe zao ny lalana tokony izy zao ny lalana marina. Mikasika ny fasan'ny firaisampo eo indrindrasika izao androany dia tena hiditra lalindalina kokoa amin'ny hoe fasan'ny firaisampo io. Fantatsika ny filoham-pirenena tamin'ny herinandro mahery zay 10 andro teo eo angambany tamin'izy niresaka mivantana tamin'ny vahoaka malagasy dia nanantena ny vahoaka malagasy tamin'ny kabary nataony satria mahakasika ny amehana ara-pahasalamana moa hoe hitondra vahaolana tokoa amin'ny fijerena ny fahasalamana sy ny tontolony izay fahasalamana zay ho an'ny vahoaka. Sika nalala fa maro ny olona maty tato na olombe io na olo malazo io na olo tsotro io dia miandrandra ny fanjakana tokoa zany ny malagasy hitondra vahaolana mahakasika amin'izay fahasalamana zay. Fa inona ny zavatra nitranga resaka fasana no ny resahiny ary resaka fasana no vahaolana hitany dia tena atao hoe mampivarahontsana ary matezitra mihitsy. Maro ny olona sorena maro ny olona tezitra teneniko anao zany satria ohatra ny midika izany hoe fahasalamana no tedavina sanatrian'izany ohatra ny fanozonana fahafatesana no hita. Fasana firaisampo ny etsoina azy moa fa izany ve no mitondra vahaolana eto amintsika fa amiko aloha zany hoe solution facile ho an'ny fanjakana nanao an'izay vahaolana zay. Fa maninona tsy ny fahasalamana ny constitution ny lalampanorenana dia mametraka ny fitondram-panjakana indrindra moa ny olom-boafidy isolo tena azy hitady zay mahasoa rehetra ho an'ny vahoaka ho an'ny fiainam-bahoaka. Zoan'ny vahoaka ny miaina, zoan'ny vahoaka mahazo fahasalamana ary zoan'ny vahoaka no mandray izany fahasalamana izany maimaim-poana avy amin'ny fanjakana ary didin'ny fanjakana tsy maintsy ataon'ny fanjakana zany. Fa tsy izay ny vahaolana natolony fa resaka fasana tena mampivarahontsana. Asa raha fantatsika fa ny malagasy anie ary ny raha olombelona matahotra izany fahafatesana izany ary misy ary fitenenana mihitsy hoe alaviro tahaka ny fasambao, alaviro tahaka ny fahasampona fa le soso-kevitra le tolo-kevitra mety ny fanjakana indray dia hoe atony tahaka ny fasambao. Zany hoe ireo olona ao anatin'ny aretina miady amin'ny miady amin'ny aretina Covid-19 ty miady amin'ny fahafatesana sanatrian'izany efa amboarina ny fasana hiandry azy. Ary raha ohatra le miresaka verina kely amin'le chiffre avoakan'ny télévision malagasy iny isan'andro zany ny ministère ny fahasalamana dia hoe enina isan'andro ny maty eo zany dia misy ny hoe marary dia raha enina isan'andro ve ny maty anaovana fasana mitandahatra be da be ohatran'ireny dikan'izany any ambadika any be maty fa tsy ataony filazana. Marina sy mitombona le hoe tena betsaka ny olona maty no ity aretiny ity
ao ny tsy ampy oxygène, ao ny tsy ampy fanafody tahaka ny Lovenox, ao ny tsy tonga any amin'ny hôpitaly akory, ary eo raha tonga any amin'ny hôpitaly ary tsy voaray ara-dalàna satria fa feno ny hôpitaly. Dia fahafatesana no aterak'izay. Za eto dia mijoro vavolombelona fa tao amin'ny fianakaviana maro no maty. Nisy ny maty teny amin'ny palais de sport. Misy maty noho ny tsy fisian'ny oxygène, tsy fahitana fanafody ary ny olom-pantatra moa na ny tany am-piangonana na tany amin'ny toerana amin'ny fiarahamonina dia be ny maty. Tena mampalahelo. Dia hoy aho hoe zay ve zany ny vahaolana ataon'ny fanjakana hoe fanaovana fasana mba hitenenana hoe tsara livenana ny maty? Tsy manaiky an'izany ny malagasy satria tsy fotom-pisainana malagasy zany hoe anao fasana ho an'ny olona eo ambavahoana na anao fasana ho an'ny olona marary zany. Fa ny olona salama no mieritreritra hoe andao anao fasana amin'ny fotoana tsy krizy ohatr'izao zany. Ka dia hoy aho hoe ty hoe fasan'ny firaisapo ty ajanony re tompoko e. Misy adihevitra ihany koa le izy le hoe satria tsy afaka ilevina any amin'ny tanindrazana na ny fasan-drazana moa zany le olona izay milevina any amin'le fasana vaovao izay ho atao. Ka izay no mahatonga anahako miteny teo hoe ny olombelona matahotra fahafatesana. Ary raha maty ary ny malagasy manana ny kolotsainy dia ny hoe rehefa maty dia milevina any amin'ny fasan-drazana fa tsy any amin'ny tany hafa any zany. Tsy farak'izay tsy tanton'ny malagasy zany hoe tsy milevina fasan-drazana zany. Misy ny vahaolana nge azo atao an'izay fa tsy le hoe fasan'ny satria adihevitra mantsy hoe sao dia manaparitaka aretina indray raha ohatra ka hoe mandeha any amina fasan-drazana na ohatra izany. Sa raisina fepetra isan-karazany ara-pahasalamana ve sa ahoana mba hampilamina amin'ny fiarahamonina? Ny fomba fahitako azy dia izao. Zay moa teneniko teo hoe tena ajanony le fasana fa sanatr'izany manozona ny malagasy ho faty. Fa alao isika mitady fepetra hafa sosikevitra ty atolotra ty azo raisina angambany ty mitodika amin'ny fanjakana, mitodika amin'ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy. Satria rehefa maty ny olona iray dia any amin'ny toeran-kafa moa lazaina hoe tonga dia alevina na dia tsy le Covid-19 koa na faty azy dia alevina any amin'ny fasana tsy any amin'ny fasan-drazana le olona. Fa ny azo atao tsara tompoko ny mampiasa ireo fanafody fanaovana désinfection fitaovana rehetra le razana alohan'ny amonosana azy atao ny désinfection, ny manodidina rehetra fikakarana azy atao ny désinfection. Ary fantatsika fa aposihana any antsika izao ampiasa ny gel sy ny gel hydroalcoolique zany fa iny mamono virus à 99% sy ohatr'izany. Ahoana moa no tsy hahafaty ny virus rehefa voakarakara tsara ny razana. Ary izay le hoe tsara levenana ny maty voakarakara tsara izy aterina any amin'ny fasan-drazana. Ny antony manko ny tenenako an'izany dia eto amin'ny faritra Analamanga anisan'le faritra 5 tsy azo ivoana. Ny ankabeazan'ny olona maty nefa dia eto amin'ny faritra Analamanga. Dia alao izy ilevina any amin'ny fasan-drazana satria ato anatin'ny faritra ihany. Ataoko angamba fa tsy dia hoe olana izay fa voakarakara tsara ajaina ny barrière sanitaire rehetra. Ohatra hoe le fitenenan'ny filoha hoe folo ny azo mafaka mandevina, tsy hoentina any am-piangonana sy ny sisa. Zay angamba ny hoe azo atao tsara zany. Fa ny tiako tenenina eto dia hoy hoe mila fandraisana andraikitra lehibe na ho an'ny vahoaka na ho an'ny fanjakana ty ady amin'ny Covid-19 ty. Fahavalontsika ny Covid-19 kanefa ny edivana zany fahavalo zany dia misy tena misy ny vahaolana. Ary eto zany dia mamela iteny amintsika fa hihindrana ako ilay tenin'ny Estera ao amin'ny Baiboly
zay milaza hoe ao amin'ny Estera toko fa 8 andininy fahenina zay milaza hoe fa ataoko ahoana no fijery ny lozanjony fireneko, ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny avako. Fandringanana nge zao misy izao no ny aretina ary tena zava-doza. Inona moa nefa ny antony? Eto dia misarika antsika rehetrarehetra hoe inona ny antony zao arety mandoza sy mandripaka tsy eto Madagasikara fa ihany fa maneran-tany mihitsy. Dia ho antsika kristianina, ho an'ny kristianina tsy tongatonga ho azy zao. Misy antony ny zavatra rehetra ary anisan'izany antony zany mela belatra kely hoe fahafatesana ny tambon'ny ota, satria milona loatra ao anatin'ny faharatsiana raha olombelona, ao anatin'ny fahalovana, ao anatin'ny filana ratsy, ao anatin'ny kolikoly. Eny fa mampifamototra mihitsy ary ny zavaboarin'Andriamanitra satria misy hitana ady hevitra teto amintsika zany hoe fanambadian'ny lahy sy ny lahy, ny vavy sy ny vavy, zavatra mamoa fady ene zany ary tena tsy sitrak'Andriamanitra e. Ary tsy gagitsika raha misy loza sy fandringanana amin'ny aretina toy izao. Kanefany na izany ary isaotra n'Andriamanitra lehibe sika satria mbola omeny ny famindram-pony. Ny famindram-pon'Andriamanitra mbola mampijoro antsika toy izao, mbola mampaneno lakolosy izy amintsika, indrindrindrindra amintsika malagasy zay atao hoe kristianina. Ary na tsy kristianina ary tena ho an'ny vahoaka rehetra mihitsy satria tsy mifidy asiana ty Covid-19 ty fa ny olon-drehetra. Fa zao kosa mampaneno lakolosy izy hiverenantsika amindray, hitodiantsika amin'Andriamanitra indray. Ary mbola hiteny aminareo hoe ao amin'ny baiboly ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito andininy fahaefatra amby folo, maro angamba no ataoko hoe mahay an'io teny soratra masina io. Tenin'Andriamanitra io milaza hoe raha ny oloko zay natsona amin'ny anarako no hoavy anetry tena ka hivavaka ary hiala amin'ny ratsy fanaony sy tady ny tavako, dia hiaino azy any an-danitra ary amela ny elony sy hanasitrana ny taniny. Tenin'Andriamanitra ane zany tena vahaolana lehibe ary azo ataoko hoe vahaolana 100 isan-jato raha tena manana zay finoana zay tsika satria Andriamanitra mihitsy no niteny an'izay hoe hanasitrana ny taniny. Fa zao mila mibebaka tsika, mila mivavaka tsika, mila miverina amin'Andriamanitra tsika, mila miala amin'ny ratsy fanaotsika, mila miala amin'ny fahotana sika. Io na ho amin'ny fanjakana zany na ho antsika vahoaka manana didy sy andraiky tsika manoloana an'izany tenin'Andriamanitra zany. Raha tiatsika ahazo famonjena ho sitrana ny tanitsika. Zay ny lafiny ara-panahy zany hoe tsy tokony atao ambanin-javatra koa ny lafiny ara-panahy. Tsy azo atao ambanin-javatra mihitsy ny ara-panahy fa nyteneniko teo hoe misy antony ny zavatra rehetra ary tsy tongatonga ho azy zao. Kanefa zao kosa ny finoana tsy arahina asa dia zava-poana ihany. Misy asa sy andraikitra sy adidy tokony ataon'ny fanjakanao fa koa tokony ataon'ny vahoaka koa. Vahoaka tsy tokony angina amin'izao raha misy zavatra tsy mety, raha misy ratsy tsy mety, raha misy fahalovana, raha misy kolikoly, tokony samy hijoro daholo. Indrindrindrindra moa zany hoe fanampenam-bavy zany tsy tokony angina isika manoloana ny zava-misy tahaka zao fa mila mandray andraikitra sahi mijoro. Anisan'ny fepetra anankiray mbola tsy nametraka fanontaniana taminao koa ny mikasika ny fiboahana isaky ny farany herinandro. Io moa zany efa nisy tamin'ny herinandro lasa teo, mbola isy ndray mbola misy satria isaky herinandro ny isaky farany herinandro ny fiboahana. Mety fomba mahomby ve ny fahitanao an'io fiboahana isaky ny farany herinandro io?
Anisan'ny fepetrany ray sy ny fanjakana koa lay hoe confinement total rehefa sabotsy sy lahady fa tena mandinika tsika sady somary nasitsika mihitsy ny mpitandro ny filaminana tamin'ny farany herinandro tamin'ny fampiarana anazy tena masika izy fa mifampiarana azy ataoko hoe mitanila ihany mitanila satria maninona no épicerie misokatra avela isokatra fa maninona ny mpivarotra charbon izay andrahoany olona sakafo no tsy misokatra ary inona koa le atao hoe tsena pokotany fa misy ny tsena pokotany avela isokatra any amin'ny toeran-kafa misy tena enjehana tena hoe samborina ny olona amin'le tsena pokotany ary maninona moa no sokafana le hoe tsena pokotany na ny épicerie nefa ny olona tsy avela andeha hiantsena satria vao eny an-dalana ny olona andeha hividy fanafody ary misy fitarainana mihitsy andeha hividy fanafody dia nosakanana ary notifirina mihitsy ary tena kaikina nosy zato nisy tena nosy zato nisy zay anankiray ohatr'izay ohatra tiako tenenana le fepetra raisina tsy ao ka raha miteny ianao hoe manahoana ny mety aomby ve io ty hoe confinement sabotsy lahady ty total toy za hoe tena tsy mety satria rehefa avelantsika isokatra ibanahaka be latsinainy manampatonga ny zoma feno ny tsena miaoao be ny olona samy manao zay tiany atao eny dia 10 andro ane zay fa ho voafoana ve ho afaka ve ny aretina azo tao anatin'ny 10 andro zay ho arina amin'le hoe roa andro sabotsy sy alahady zay voalohany faharoa be da be nge ny olona miaina ao anatin'ny atao hoe fahantrana sy fahasairanana lalle ka na ray andro tsy esany ary dia tena hoe fahadiranovana izy satria na ny amidy fanafody na ny amidy sakafo ho an'ireo ankizy ireo ho an'ny zanany tsy misy atokona tsy misy ka raha eo amin'ny hoe fijerenany lafiny ara-tsosialy ara-toekarena dia hoy hoe rehefa hosokafantsika ihany ny latsinainy mpanampatonga zoma alao sokafana hatramin'ny lahady sabotsy sy lahady io ary indrindrindrindry ty mba zavatra tena angatahako amin'ny fanjakana sokafy ny fiangonana sokafy ny fiangonana satria any no azahoan'ny olona herim-panahy ary any koa no azahoan'ny olona fitalahoana amin'Andriamanitra teo anyresaka hoe Andriamanitra vonana sitrana ny tanitsika fa isika kosa mila mibebaka mila mivavaka tsy manina na dia 50 ihany azany isaky ny miditra ny any amin'ny fiangonana fa alao isokatra ny fiangonana fa manjary satana sy ny asan'ny satana no manjaka eto amin'ity fireneny ity isika nao hita fahasitranana amin'izany ary eto dia manao antsoavy ihany koa eo an'ny mpitondra fivavahana rehetra samy mijery izay hoe zava-misy ao amin'ny fiangonany mety ngamba mety io sy anapa-kevitra hoe be loatra lay aretinao dia akatonay justifier le izy fa misy ange eto amin'ny faritra Analamanga ao ambanivohitra any ambanivohitra ihany zao tsy misy an'izany madio ny tanàna sy namana nefa tsy mahazo miankina ny olona tsy afaka mivavaka ny olona nefa le olona mila aim-panahy mila herim-panahy mila mivavaka amin'Andriamanitra ary reo olona mivavaka hoe na vitsivitsy ary nge hoinon'Andriamanitra ireo miady ho an'ny maronisa efa misokatra ny fiangonana zay no ataoko hoe le ity fanapahan-kevitra ity amiko aloha sada manatsoratra ihany tsy mety rehefa sokafana dia sokafana tanteraka fa raisiny fepetra any mila masika isika amin'le hoe varitava sy ny fanaovana désinfection ny toerana be olona reny eny tokony andraikitry ny fanjakana zany fanadiovana sy ny ihany fa manana andraikitra koa ny vahoaka amin'ny fahadiovana sy fitandrona ny fahadiovana ary indrindrindrina fampiasana n'ilay atao hoe geste barrière rehetrarehetra zany ny fanasatanana sy ny fanajana ndray metatra sy ny ohatran'izany
Anisan'ny teraka resabe ihany koa tamin'ity herinandro ity ny fisiana sidina nitondra mpandeha 80 sy 200 teo eo tonga teny Ivato. Kiatona nefa ny araka ny fomba ofisialy ny lanitra Madagasikara. Tsy ny lanitra moa zany efa ny sidina mitondra mpandeha. Ahoana ny fahitainao an'izay? Misy miteny koa mantsy hoe ny fisokafan'le sidina io no anisany natafiditra n'le variant vaovao teto Afrika na dia ny Lazara iverina kely tamin'ny heritaona tahaka izao volana Mars nanao antsoavy ny filohan'ny RMDM Marc Ravalomanana hoe akatony ny sisy tany satria any amin'ny firenena maro dia efa nandaitra be le aretina rehefa tena miparitaka ny aretina dia nanao fanairana izy ny laza tamin'ny firenena malagasy tamin'ntsika rehetra tamin'ny mpitondra hoe akatony ny sisy tany dia hitatsika fa zavatra mifanohitra amin'izay nisy tafiditra lay aretina tsika ne nosy tsika ary tena misaorana Andriamanitra fa zany nosy zany tokony voaharo tsika voaharo ny ranomasina be manodidina tsika io tsy afaka hidiran'ny olona tsy afaka hidiran'ny valanaretina raha nahay ny tandrantsika tamin'izany fotoana dia voaharo tsika zao indray tamin'ny fanapahan-kevitra farany raisin'ny filoham-pirenena repoko retany rendanitra fa nilaza mihitsy izy hoe akatona tanteraka ny sisy tany atsahatra ny sidina avy any ivelany fa mbola tsy niherina koa ringe zany fanambarana izany dia fa tonga tamin'ny lahady teo vol commercial ny Air France nitondra 80 sy 100 mahery olona dia ahoana moa no ilazantsika hoe tamin'ireny olona ireny tsy hitondra nyity variant ity ary ny tena zava-doza Joël raha tsika mahita ny mampivarontsana ity hoe variant indien na variant brésilien ity variant sud-africain moa zany efa tonga teto amintsika satria na iza hiteny na iza laza nisy ny vol tsokosoko vezivezy teo na dia hoe natao ary hoe amin'ny fomba ofisialy ny katona ny sisy tany Madagasikara misy ny vol nisy foana io fiaramanidina miditra teto amintsika io tany anosy be moa dia tena nisokatra foana nandritra ny taona dia tsy migaga tsika ohatra ka tonga amin'izao atao hoe zava-misy zao ny résultat n'ilay fitavozavozana tsy fandraisana andraikitra tsy fifehezana tsy famatorana ary atao mihitsy aza hoe tsy fahaizana satria iarahantsika malala fa tonga le variant sud-africain atahorana indray ny variant hafa koa mampatahotra ho ale sady mampivaraontsana etsekilan'izay amin'ny ankapobeny ny resaka sosialim-bahoaka tamin'ny heritaona nisy ihany le fizarana fanampiana isan-karazany reny izay misy mahazo misy menomenina amin'izao tsy dia hita taratra loatra zao izay resaka hoe fanampiana izay ny sosialim-bahoaka inona sinona ny tokony atao raha ny fahitanao anazy ao anatin'izao krizy ara-pahasalamana zao satria misy ny olona tsy afaka miasa raha miresaka ty sosialim-bahoaka ty tsika dia tena tonga dia hita maso ny fahasairanany vahoaka malagasy ny fahantrano ny vahoaka malagasy ary iza moa tsika no tsy mahalala fa miaina ambaniny atao hoe seuil de pauvreté nge ny vahoaka malagasy ny akamaroany tsy mahita hoanina tsy mananasa tsy manan-koraisina fa tena mahantra loatra nefa Madagasikara mahalaza manan-karena tena manan-karena Madagasikara na ambony tany na ambanin'ny tany na an-dranomasina zany na amin'ny tany tsika manana tany betsaka tany fambolena afaka hamokatra tsara ane fa zao tsy haitsika ny mampiasa an'izany tsy haitsika ny mitondra izany ho lasa fampandrosoana ho an'ny vahoaka sy ho an'ny firenena
ka eto a dia mitodika ihany koa amin'ny fitondram-panjakana sosialim-bahoaka io a tsy vitany hoe resahana fotsiny a fa tokony atao lahara-pahamehana mihitsy tokony ho hita taratra any amin'ny loi de finance izany hoe fikarakarana ny vahoaka izany fa raha vahoaka tsy salama moa ny vahoaka ao amin'ny firenenao ary vahoaka miatrika ady a miatrika fahafatesana dia isy fandrosoana ve ho azontsika amin'izany fa zao andidiny fanjakana anjara ny fanjakana mametraka n'izany lahara-pahamehana ka mametraka budget hoentina ikarakarana izany hoe sosialim-bahoaka izany iverina kely tamin'ny heritaona fa zay teo anivon'ny antemeran-doolona dia lazaina fa hoe manohitra foana mpanohitra tamin'izany mbola maro anisany mpanohitra tao mbola maro anisany mpanohitra fa ny zava-misy sy ny zava-marina nge ny tena nyresahanay ary tena tamin'le fanadihadiana nataonareo akoatra ny fanadihadiana aloha zany a tamin'ny adihevitra tao amin'ny débat mahakasika ny loi de finance zany a dia ny teny mihitsy izahay ary maro no ny teny hoe jereo a le sosialim-bahoaka jereo a ny any atsimo ny kere fa maro ny olony vahoaka malagasy any atsimo matin'ny kere jereo a ny mahakasika n'ity areti mandoza ity fa tsy ny areti mandoza fa ny aretin'ny tazo mamono olona be da be fa fandraisan'ny fanjakana azy hoe fanenjehana sy fanaovana kritika fotsiny zany dia vokany miombo zao tsika ataoko hoe miombo tamin'ny heritaona nge nitratrany atao hoe cas positif a dia hitantsika teny hoe 7 hoe 20 hoe 10 nanomboka napatahotritsika misy maty hoe ray roa fa amin'izao fotoana zao ny isany maty a any ambadibadika rehetra any a tsy haiko firisan'andro ny isan'ny marary a akoatra n'ilay voatily zany a amanjatonjatony ihany koa dia any zany no hitondrako hoe fotoana zao zany ho an'ny fanjakana satria ho avy ity indray ny fandinihana ny loi de finance rectificative ianareo solom-bava-bahoaka ianareo olona mba miadiva nareo a ho an'ny vahoaka malagasy fa maty ny vahoaka malagasy maty ny vahoaka raha izao tsy fisina fanafody tsy fisina oxygène tsy fisina vaksiny eny fa na dia ny sakafo hohanina ary a atao am-bava tsy misy satria sakanana koa tsy avela hiasa ny olona dia hoy aho hoe fotoana zao amty fanitsiana ty a hovay a fanitsiana n'io loi de finance io a ahafahan'ny vahoaka tena mba misitraka ao anatin'ny lalam-panorenany andraikitry ny fanjakana feno mihitsy zany hoe mame fiainana ho an'ny vahoaka zany mame aina droit à la vie mame fahasalamana droit à la santé gratuite zany ary ny ao anatin'ny lalam-panorenana zany a ary tokony hiahy ny vahoaka satria ny vahoaka dia napindrana fahefana aminy a dia noho izay tamberiny zay a tokony karakara ny vahoaka ny fanjakana le adihevitra iny nivon'ny parlement zay atao atsoatsy a zay mety iresahana angamba ny ty fanitsinany teti-bola-panjakana ty a mety atao amin'ny alalan'ny visioconférence zany hoe tsy fivoriana ifanatrehana zany mety ahafahana mametraka adihevitra ve zay fomba fiasa zay ianao efa bateo amin'ny antemeran-doolona ihany nandritra ny taona maromaro za aloha dia mahita hoe zatra tena tsy mety le izy a tsy mety zany visioconférence zany raha olona ataoko hoe 20-30 mbola sarotra ary mainka moa fa raha ohatra hoe nivon'ny antemeram-pirenena 10 ambizato mahery sarotra zany ary ahoana no ahafahana miady hevitra amin'izany mbola marikety ihany fa tena ilaina ny ady hevitra amin'izao crise ara-pahasalamana zao a ahafahana mamoaka hevitra misy tsokevitra ahitana ny vahaolana andehanantsika tena ilaina zay débat zay kanefany a visioconférence amin'ny fomba ahoana
ny ataoko hoe raha miady hevitra adiny efatra adiny 5 fotsiny aza afaka ny teny daholo ve ny rehetra maneho ny heviny a manana ny fahafahamanao an'izay ve a ny connexion sy ny sisy marina fa ataoko hoe fivoaran'ny teknôlôjia zao fa vola ihany koa no alongy amin'izany connexion internet zany tsy vahaolana zany amiko raha tena tiana andeha ny ady hevitra dia sokafy nataontsika anie zany hoe teny amin'ny CCI vato malalaka be io ka raha hoan'ny 500 a ny atao hoe solombavam-bahoaka mitana toerana bon ray avy fanelanelana be na makaray avatra ery ambony ariary ombo tsara mihitsy io alao andeha ny ady hevitra fa tsy sanatry indray hoe zay ve ny hevitra ahitana ny fanampenam-bavan'ny mpanohitra satria ny solombavam-bahoaka avaty amin'ny tiako Madagasikara aloha dia tsy anaiky angina fotsiny amin'izao manoloana ny toe-java-misy fa tena iaro izay tena ho tombotsoan'ny vahoaka tombotsoan'ny be sy maro indrindrindrindra mahakasika an'ity ady amin'ny Covid-19 ty nady fotsiny ary resaka mankotsika teo hoe fitantanam-bola ny Covid-19 tena nanao fanadiadiana lalina mihitsy ny teo anivon'ny antameran-doolona ary tao anatin'izany ny tenako nanao ny fanadiadiana fa mampalahelo ny zavatra misy ary fitantanana ny vola amin'ny fitantanana ny vola fitantanana reo fanomezana fa zao lasa ny mpitsabo ny mpiasan'ny fahasalamana no tsy voaro noho izay tsy fahaizana mitantana izay nivony reny toeram-pitsaboana sy toera fahasalamana reny voaingana tokoa nisy mpitsabo ndao sy ny fahafatesana noho ny fapiny le pi zay mihitsy ny zava-misy reny eto aloha dia isaorako manokana mihitsy ny mpiasan'ny fahasalamana ny mpitsabo ny ianareo rehetra paramètre sy ny karakara ny marary reny fa tena hoe manao sorona ny ainareo tokoa ianareo manoloana nyty aretiny ty ary tena hoe fitiava-tanindrazana zany tena atao hoe fitiava-tanindrazana fa ny angatahako amin'ny fanjakana dia mba hanampiana anazy reny zany anome ny fitaovana ilainy le epi io satria ireny fiarovana azy reny ahafahany miasa eo amin'ny lafin'ny toe-karena ramatoa sekretera jeneraly misy orinasa maromaro amin'izao fotoana izao misedra olana noho ny crise ny Covid-19 inona sinona ny tokony hoe fanampiana ho atao an'izy ireny mba ahafahany hoe mamerina ny mpiasa izay tsy maintsy najanona ny sasany amin'izao hoe arety mandringana arety mandoza eran-tany izao dia fehikibo daholo ny firenena ary tena hoe mijery hoe inona no atao satria raha ohatra ny eto amintsika fotsiny zao dia tsy tonga dia ny investisseur tsy amin'izao toedra raha hoe crise zao no ho tonga reny investisseur reny ny tokony atao zany dia ny famelomana ny ao anatiny zany hoe isika le niteneko teo manan-karena efa misy amin'izao fotoana zao aloha manan-karena sika Madagasikara manan-karena tany afaka mamokatra tsara reo orinasa eto Madagasikara efa misy reny nakatony reny tokony hosokafana aporisihana ary zarantsika misy an'ireny aporisihana mba hamokatra omena tosika izy hamokatra ary indrindrindrindra ny mpiasa malagasy mahita asa satria maro ny atao hoe orinasa tena mikatona amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahampiana tosika noho ny koa tena hoe fanakatonana kitsoraha amin'izao zay tsy aradrariny ary eo ihany koa le hoe tsy fahampiana ny enti-manana adidy ny fanjakana zany raha ohatra tsika te hanosika ny ara-toe-karena dia ny industrie mpanodina no atao hoe mitondra tena mitondra ny atao hoe valeur ajoutée raha izay ngamba ny lazana azy
ahafahana zany a mampiodina ny toekarena sy ny famoronana asa koa famoronana asa be da be ny ny very asa amin'izao fotoany be da be ny tsy manana asa be da be ny tena lasa mivary lavo ny tanora noho izay tsy fananana asa zay nefa afaka mamorona asa tsaratsika amin'ny alalan'ny fanokafana ireny a industrie na reny toerana mpamokarana maro isan-karazany reny eny ary somary azo atao hoe maizina ihany le tablora zay ny azo ilazana anazy noho le crise moa anatin'ny crise tsika tsy de mahagaga zany mba velona fanaterana mba hampisy fanaterana ihany koa zany malagasy sy ny mpanaraka ny RMDM zay maha secrétaire général ianao inona ny mety hoe feny sy hoe mba mety sosikevitra azo entina mba ampivoatra kokoa n'izao toe-javatra misy atsika amin'izao fotoana izao voalohany aloha zany a dia mbola miteny ihany a hoe isika malagasy a mino an'Andriamanitra dia fatahorana an'Andriamanitra aloha zany a voalohany indrindra ny tokony ajaintsika ajain'ny mpitondra ajain'ny vahoaka ajain'ny olona rehetra satria izay no mampisokatra ny famonjena ho antsika zay no ahatonga ny fahasitranana eto amin'ny tanitsika tenin'Andriamanitra no milaza an'io le lazaiko teo hoe tantara faharoa toko fahafito andininy fahaefatra amby folo manarak'izay a adidin'ny fanjakana ny mitondra sy mikaroka vahaolana ho an'ny fahasalamam-bahoaka fantatra ankehitriny fa ny oxygène tena tsy ampy a inona moa ny tsy hanaovan'ny fanjakana tosika ho an'ireny toeram-pamokarana oxygène reny any eny tokony andeha le fanampiny ara-pahasalama ary afaka mangataka fanampintsika raha mitombona tsara ny fampiasana azy mangarahara sy any amin'ny tokony ho izy famokarana oxygène tokony atao zany ny fampidirana vaksiny tokony atao fanjakana zany vaksiny zany za aloha maheno any ambadibadika any fa misy ny efa be da be misoratra anarana andray vaksiny satria misy le mpandraraha hoe apiditra vaksiny io tsy ho ampy amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra io fa fanjakana no tokony hitady ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra satria mila an'izany daholo fa tsy izay manam-bola ihany satria hiazakazana zany ilay fanoratana anarana ho an'izay manam-bola any amin'le mpanafatra fa ny fanjakana ny tokony ame an'izany mamaim-poana hitady an'izany mamaim-poana tokony azo anie tsika raha nysoratra anarana tamin'ny le programme Covax iny tamin'ny volana Desambra fa tsika moa mbola miavinavina tsika hoe tsy hanao an'izany vaksiny zany nefa tsy misy zay ny tenin'ny filoha Makaravalomanana hoe tsy misy vahaolana amin'ity aretiny ity raha tsy vaksiny ihany fa zao kosa alao ny olona isafidy a ny vaksiny a ho ampiasainy dia alao hiditra ny vaksiny alao ny vaksiny zay zany any sosikevitra hoe ampitomboy ny famokarana oxygène ampidiry ny vaksiny a omeo a ny tosika famendro sy ny vatsy tsinjo ny olona rehetra zay tena mila an'izany fa tsy atao fizarana amin'ny tanila tamin'ny fotoana anke tena fizarana amin'ny tanila nalaina daholo ny anaran'ny olona rehetra avy eo nefany a le manana ihany ny toanana fa le tena mantra mila ilay izy a tsy nahazo mihitsy mandrakity ny androany toy izay hoe ataovy fitsinjarana radrariny a ary ataovy ilay izy a ataovy ao amin'ny loi de finance rectificative izay fanampiana ny vahoaka sahirana vahoaka mahatra tsy mihinan-kanina na ny amidy fanafody aza tsy misy eny ary afatra farany ramatoa secrétaire général mialoha ny amarana antsika ny fandana satria mandeha dia mandeha ny fotoana dia mametraka ny veloma finaritra ho antsika rehetra ary misaotra ihany koa ny aino izao fandaharana izao fa dia amaranako an'izay fitenena izay ngamba dia hoy aho hoe raiso ny fanjakana ny andraikitrareo fahadidinareo zany ary raha ohatra nareo ilavolefona
amin'ny ty hoe fanaovana fasanty dia farisena ny dikan'izay lavolefina manoloana ny fahavalo dia ny Covid-19 ka raha ohatra tsy mahita vahaolana ianareo dia aleo mametra-pialana. Dia makasitraka anao ny vahiny teto amin'ny fandarana Saia laso zao dia makasitraka antsika rehetra izay nanaraka izany fandarana izany koa dia manome fotoana anareo amin'ny fotoana manaraka indray izay veloma mahafinaritra tompoko lahy sy tompoko vavy.